rehetra indray ny araha-baomba Piraritsoa ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny televiziona malagasy tafaraka indray atao anatin'ny fantaro isika amin'izao ora sy fotoana izao izay anasana antsika ny anaraka izany hatramin'ny farany andao ary arao ny fanadihadiana. Vao nanomboka nisy ny fitsaboana tany amin'ny taonjato fahafito talohan'i Jesosy Kristy dia efa nisy ny mpitsabo-panampy. Sehatra saroa mifameno saingy tsy manana fahefana mihoatra amin'ny dokotera ny mpitsabo-panampy satria tsy maintsy mandalo eo ambany masony avokoa ny asan'ny mpitsabo-panampy. Tsy ampiasana ny mponina 12 tapitrisa ny paramety eto amintsika amin'izao fotoana izao. Saingy na izany aza, tsy vitsy fa betsaka ireo tanora ny liana amin'io sehatr'asa io. Ny antony safidianako an'ilay hoe lalana mpampivelona zany vitsy aloha ny raha resaka hoe paramedy dia vitsy eto Madagasikara ny isan'ny paramedy. Dia mba te hanampy ny isan'izay manarak'izay koa matsapa fa somary latsaka ambany zavatra kely ny eo amin'ny resaky ny fandreketana ny resaka fahasalaman'ny renty sy ny zaza zany, dia mba te handray anjara ho fanamafisana an'izay fanatsarana ny fahasalaman'ny renty sy ny zaza zay ny antony tena safidianako amin'ilay. Maro ireo sehatra sasahan'ny mpitsabo-panampy, saingy reto no ahafantaran'ny maro azy dia eo alohan'ny mpampivelona na ny sage-femme misahana ny andraikitra manomboka eo amin'ny fitondrana voka hatrany amin'ny fiterahana. Eo ihany koa ny fandrandrana ny fiainam-pianakaviana. Ny asana mpampivelona zany dia hoe tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe fijerena ny fahasalaman'ny renty sy ny zaza fa ataoko hoe mandray anjara amin'ny fanabeazana ny olona mba olom-banona ihany koa, dia fanatsarana ihany koa ny fahasalaman'ny tsirairay avy, tsy voatery hoe renty sy ny zaza fa ny fahasalaman'ny tsirairay avy na eo amin'ny rapokotany zany na miakatra amin'ny sehatra ambonimbony zany. Ny infirmiera dia manatanteraka ny baiko omeny dokotera toy ny fakana fanana, ny fandromana marary ary ny fakana tosi-drà. Ny infirmier moa dia raha tsika mahita fa any amin'ny toerana fitsaboana any zany dia manana ny andraikitra mampiavaka anazy, dia ao ny fikarakarana ny marary. Izany hoe ny infirmier zany dia 24/24 amin'ny eo anatrehan'ny marary zany. Izany hoe ianao zany miaino ny fitarainan'iny marary iny ary mampita an'izay any amin'ny dokotera dia avy eo indray manao izay acte tokony natao aminazy. Izany hoe miaino an'ilay olona ianao dia manao mampita an'izay fitarainana izay ary manao le zavatra tokony hanala le problème an'ilay olona. Ny mpampivelona sy ny infirmiera no asa fototra mandravitra ny mpitsabo-panampy, saingy misy fisinjarana maro ao anatin'ireo. Raha ho an'ny infirmiera manokana dia mizara ho infirmiera généraliste, ny infirmier en anesthésie, ny infirmier imagerie médicale, ny infirmier ergothérapie, ny infirmier bloc opératoire. Ohatran'ny sage-femme ihany, izany hoe samy mianatra 3 taona dia mivoaka infirmier généraliste ianao na anesthésiste na radiologue na laborantin. Fa après an'izay raha mbola manohy ianao dia izay ilay manao hoe infirmier spécialisé. Ohatra hoe afaka manao anesthésiste ianao rehefa vita le 3 taona anao na infirmier spécialisé en anesthésiste de réanimateur. Dia ao koa misy manao infirmier de bloc, misy manao cadre. Tsy mora ny asan'ny mpitsabo-panampy, asa mila fandavan-tena, asa saripady. Noho izany mitana andraikitra lehibe amin'ny fikajiana ny ain'olona ny toeram-pampiofanana ny lalovan'ny mpianatra tsirairay avy, ka tsy tokony atao ambany zavatra ny fahalalana ara-teorika sy ny fanazaran-tena.
eo amin'ny tontolo teorika dia tokony tena isongadina be ao a ny resaka mikasika ny fianarana ny soin sy ny matièrany médecine mifandray amin'izany soin zany a, akoatra ny santé publique sy ny sciences humaines ary indrindrandrindra ny resaka linguistique. Ny travaux pratiques zay maha-paramède ny paramède zay mena lanja manokana atao amin'ny SPENMAD amin'ny alalan'ireo mono, moniteur, monitrice sy ny encadreur de stage dia anisany lehibe koa. Fa io théorie sy travaux pratiques io no entina miatrika ny atao hoe stage zay tanterahana any amin'ny hôpitaly fanjakana sy ny clinique privé dia anisany lehibe koa amin'ny fotoana zao ny fidirana amin'ny fikarohana mikasika ny reo aretina tena mpahazo amin'izao fotoana zao ny vahoaka sy ny fikarohana amin'ny ataoko hoe ny filany ny hôpitaly amintsika amin'ny teny zao dia telo taona no andana ny fianarana. Mikorotana amin'izao fotoana izao ny fampiofanana ho paramède betsaka ny tsy manara-dalàna ka manaonao foana rehefa tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Raha zato mahery no nisoratra anarana ho sekolam-piofana ho paramède dia 9-10 monja no ara-dalàna. Somary misaritaka kely amin'izao fotoana izao a ty fanofana paramédical ty na eo amin'ny atao hoe ny ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna na eo amin'ny ireo manaraka ny tena programme manofana ny tena paramède ataoko hoe mahavita zavatra mahomby amin'izao fotoana izao. Voafidy ho filoha tarika ny CMR Andriamatoa Roland Razanadrakoto ka ireto avy ireo vovonana nametraka azy tamin'izany toerana izany: ny Ordre national des sages-femmes, ny Ordre national des infirmières, ny syndicat des infirmiers et des sages-femmes, ny Association des paramédicaux de Madagascar, ny sekoly paramède privé ary ny sekoly paramède public. Mba hialana amin'ny olana mikasika ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara dia natsangana ny CMR, vovonana atao hoe aranjinika sy aron fikambanam-be ny mpitsabo-panampy ny CMR paramède, akoatra ny mahavovonana natao ifandray amin'ny ministera PIA sy ny faculté de médecine ary ireo mpikambana ao anatiny. Tsy miala ao anatin'ny rafitra napetraka ny fanjakana ny CMR paramède, saingy maro ny paikady tokony ho alamina. Noho izany tsy misy ny fanoherana mikasika ny fanatanterahana ny programam-panjakana eo amin'ny fanjakana sy ny CMR. Tsy misy ihany koa ny fanoliana ireo mpiara-pisehatra na dia sarotra aza ny ampifondronana azy ireo raha nambaran'ny filoha nasionaly ny CMR Andriamatoa Razanadrakoto Roland Albert. Tonga amin'izao fotoana izao ny fotoana natsarana ny fampiofanana paramédical eto Madagasikara. Izy ny fikaonan-doha-pirenena ho tanterahana ny volana desambra ho avy izao. Fikaonan-doha natao andiniana ny mety sy ny tsy mety mikasika ny fampiofanana ho paramède. Zahay ato amin'ny CMR paramède zany dia manana an'izao programme izao a. Voalohany amin'izany dia ny fananganana ny cours préparatoire mba hanomanana ny concours national amin'ny janvier 2017 satria mba hampiakatra ny ataoko hoe ny fahaizana ara-teknika an'ireo mpandray anjara na avy amin'ny sekoly inona na avy amin'ny sekoly inona ka tsy miankina amin'ny fanjakana dia afaka mianatra ao anatiny zany cours préparatoire zany. Ny faharoa dia ny fiaraha-miasa tokony ataon'ny reo entité membre ny CMR paramède amin'ny ananganana ny antsoina hoe centre de formation en monitorat et en encadrement des stages. Tena zava-dehibe manko amin'ity fanofana amin'ny paramédical ity dia ny fifehezana ny antsoina hoe dextérité manuelle, zany hoe ny fifehezana ny ratsambatana isan-karazany amin'ny fitatanterahana ny ataoko hoe ny taratasy na ny ordonnance me ny dokotera, ka mila moniteur miantoka ny travaux pratique mahay ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ary mila encadreur de stage. Ny fahatelo dia zay atao amin'ny CMR paramède amin'ny fanajanany atao hoe système LMD araky ny toromarika omeny ministre ny fampianaram-baratonga ambony dia amprisihana ivondrona
isaky ny faritra sy ny faritany mba hanangana ny classe master professionnel niveau zany bac plus 5 satria orinan'ny L de miditra ny M ka io de raha mahazaka moa ny sekoly anankiray de izy manao rery azy tsy mahazaka izy de ireo entité membre ao anatin'ny CMR Paramède no miara-miasa misolo tena amin'ny faculté de médecine na raha misy professeur eo amin'le toerana iasana dia tsy misalasala mifanatona mba anangana ny classe master paramédical io. Ny fahaefatra zay tsy kely ary antony tsanganan'ny CMR Paramède de entanina ireo entité membre ao anatin'ny CMR Paramède mba amita ny sosokevitra avy aty amin'ny CMR Paramède zay ho atolotra ny faculté de médecine sosokevitra mikasika ny ataoko hoe modalité technique ny examen national unique ny fahadimy de hoe ankinina amin'le bureau régional de liaison zay vondronan'ireo entité membre CMR Paramède ny fanatanterahana amin'izany politique zany zany programme zany sy ny fanaraha-maso ny fanatanterahana azy ary ny fandefasana ny sosokevitra aty amin'ny bureau national. Dia ny fahaenina de tsy tratra ny tanjona ohatra mikasika ny hoe ananganana ny zany cours préparatoire zany le anomanana an'le concours national amin'ny 2017 tsy tratra zany tanjona ananganana ny centre de formation monitorat et d'encadrement de stage zany raha tsy miara misalahy ny privé zany hoe ao anatiny atao hoe partenariat privé no anaovana an'izany. Araka izany tianay ny mampivelatra sy mampafantatra aminao tantara maro isan-karazany mba tsy ionona amin'ny zavatra iray fotsiny isika rehetra na ny kely na ny lehibe na ny antitra de antenainay fa samy azo ny anjarany avokoa atao anatin'ity fantaro ity. Misy foitrany avokoa ny zavatra rehetra tapitra ihany koa ny fotoanantsika manome fotoana sady ho amin'ny herin'ny an'ito izao mandra-pionandray ary.